Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Hono ary namako, mba te anontany anao aho hoe raha lanjalanjaina sy avadika ho isanjatony ny zavatra izay aloako ny vavanao mandritry ny tontolo andro, dia mety ho inona ireny betsaka? Moa ve teny fiderana, sa fisaorana, sa resaka tsy mitondra soa, sa fifosanany manodidina, sa fitarainana lalandava, sa mba teny fampaherezana, sa teny fanakiviana, sa kosa teny mamy, sa teny feno fitsikerana? Mety ho inona ireny tena betsaka rehefa lanjalanjainy e? Mba saintsainy mangina dia fantaro hoe ny tsara sa ny ratso ny be isanjatony indrindra ataonao sy aloako ny vavanao eo amin'ny fiainanao. Moa ve teny tsara sa ratso ny betsaka mivoaka ny vavako? Moa ve teny mahasoso mamelombelona sa teny mitondra fanafitoinana? Anjaranao ny mandiny tena, ary tsarovy fa ny fitiavana tsara sy marina ary mahintsy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:19 dia anasako anao iarahantsika mamaky. Ka ilay hoe nareo dia ndeha hosoloantsika ny tenantsika, manao hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavako, mba hahitany ny asa soa ataoko, ka ankalazany ny raiko izay any an-danitra. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ny tonga tsy miarahaba na mantezitra, ny lasa tsy manao veloma na masosotra, ny mandalo tsy manomba lalana na mamiavana. Ny tenanay dia sady tsy tezitra ny tsosotra no tsy miavana, ko ankaravona ny arabana no mpiaino izay mpanaraka izao fandarana fahaiza miaina izao. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao, namana Naritiana kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika. Eny arizay no ela fa andeha iroso midinika izay efa voaomana ny horesahana an'io zantsika, dia tsinony izany fa ny fahaiza miaina. Ao anatin'ny fandarana fahaiza miaina ianao dia tiana ny manome anao an'izany hoe fahaiza miaina izany. Ka no resantsika an'io zany dia nivalin'ny fanontaniana hoe manomboka aiza moa ny fahaiza miaina? Aiza no ampiarana izany fahaiza miaina izany voalohany? Raha ny valiny dia hoe tsara raha tomboka eo anivon'ny fianakaviana ao an-tokantrano ny fahaiza miaina. Dia rehefa avy eo miampita amin'ireo olona izay mifanerasera amintsika izay eny amin'ny fiarahamonina isan-karazany eny. Ny fahaiza miaina dia tsy natokana omena na aseho rehefa iny izay mitsidika ao an-tokantrano fotsiny, fa tsara raha ao an-tokantrano mihitsy no mifaneo izany fahaiza miaina izany. Tsy hoe izany hoe rehefa misy vahiny fotsiny ny tonga ao an-tokantrano izay mitsidika na mamangy dia eo ny ray trano vao mody mampiseho izany fahaiza miaina izany, fa tsara izany raha ho tena fiainana mihitsy izany fahaiza miaina izany eo anivon'ny tokantrano ray manontolo. Arak'izany dia tsara zany raha vilona eo anivon'ny tokantrano ireo toetra tsara sy ireo fahalalam-pomba isan-karazany izay ezahan'ny mpianakavy ho zary toetra voajanahary sy fiainana eo anivon'ny tokantrano mihitsy.
ka ny tsirairay izay eo anivon'izany ankonan'izany mihitsy no manatanteraka izany hoe fahaiza-miaina izany. Ao i dada, ao i neny, ao ny ankizy tsirairay avy dia tsara raha efa manana fahazarana sy manana toetra tsara na fiainana mahalala fomba sy mahay miaina eo anivon'izany tokantrano izany. Tsy ataovy sesehoany ivelany fotsiny nefa izany na ataovy fiatsaram-belatsia fa tena fiainana sy fahazarana tanteraka mihitsy ao anivon'ny tokantrano. Amin'ny ankapobeny mantsy dia sarotra ny hay miaina ny velany raha ohatra ka tsy mizatra sy miaina izany sahady eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny ankonana ny tsirairay avy. Sarotra no maneho izany raha tsy zatra mahay miaina eo anivon'ny tokantrano ianao nefa eny ivelany tokantrano dia moa dia tsara velatsia. Sarotra zany. Noho izany, ny fanomboana ny fahaiza-miaina dia tsy vidiana eny amin'ny mpivarotra fa toetra voavolavola sy fiainana ao anaty. Dia tahaka izany koa ny fampiarana azy. Ny fampiarana ny fahaiza-miaina dia tsy mandany vola aman-karena ianao raha ohatra ka te hahay miaina na te hampiatra izany. Noho izany dia tsara raha hatomboka amin'ny fampiasana ireo teny kely toe-verina ho madinika indrindra nefa manandanja dia manandanja tokoa eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany ohatra ny hoe tompoko. Ny fampiasana ny teny hoe tompoko izany dia fanehoana fahaiza-miaina. Raha manao azafady ianao izany dia asiana tompoko, azafady tompoko, misaotra tompoko, eny tompoko, mialatsiny tompoko, manao ahoana tompoko, velomana mandram-pioana tompoko, sy ny sisa sy ny sisa. Mila zarina ho tokantrano izany ny fampiasana ny teny hoe tompoko. Mila zarina ho tokantrano ihany koa ny fampiasana ny teny hoe azafady, indrindra raha andika olona na mandona olona tsy na ianao. Raha misy zavatra tiana anontaniana ohatra na asa iangaviana olona dia tsara raha mampiasa ny teny hoe azafady indrindra tompoko, na koa hoe raha mba azo atao tompoko, dia io izany no teny ampiasaina. Ary rehefa vita ilay asa na ilay fiangaviana teo dia tsara mandrakariva ny maneho fankasitrahana ilay olona nantanteraka ilay asa. Na dia heverinao ho asa mibitika sy tsy dia manao ahoana raha ilay asa izay nindramana olona na ny angavianao ilay olona dia tsara ankasitrahana mandrakariva ilay olona ka miteny hoe misaotra indrindra tompoko. Raha sendra nahasimba ny fananam-pianakaviana ianao ohatra na nahasimba fananan'olon-kafa dia tsara ny maneho ny azafady sy ny fialan-tsiny ary manazava amin'ny ao tokantrano na amin'ilay olona tompon'ilay zavatra nosimbahanao tsy na hoe ianao no nanimba azy tsy na. Aoka tsy andainga fa ny tena marina no lazaina. Tsy tsara ny manadio teny amin'lainga fa aoka ny fahamarinana no lazaina satria hoy ny tolo hoe ny heloka hibaboana ho ny mody rariny. Fahaiza-miaina mampilamin-tsaina. Dia inona fa ho tokantrano anao fampiarana ny tokantrano misy anao dia rindra-trano ny fiarahamonina fa izahay kosa dia mametraka no mandram-piona ho amin'ny manarakinay raha sitraka ilay naharentsika. Veloma tompoko. Na inona miseho sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry larayo fa olana Jeso Jeso antokopihira feo arivo izay tasile tezary mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avuko nefizao de mijere fa indro misy zava
mahatso natolotsy lalaio vaolana Jeso radio feo fanantenana ny mavitsika ty tsy fantatra zay mbolise zaise toizanany ty fatokina noase ny finonano atanja ny fandreseny fazona natolotsy lalaio vaolana Jeso AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao indray sy anolorana ihany koa ny arahaba amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ampitomboina ho antsika mandrakarivany ny fahasoavany koa satria ny momba n'Andriamanitra sy ny teniny no resahintsika dia manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohantsika isika raha toka afaka manao izany ianao hivavaka isika ray tsara sy masina indrindra ny an-danitra manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy izay ary manantena fa ao aminy dia hahita fitisy hahita sitraka eo masonao izay angataka izay tompo mba hamelana ny elokay rehetra izay manakana anao tsy hiteny mivantana aminay avelao noho ny ranony elokay dia fenohy ny fanahinao izay ary oka izany fanahy izany no ifehy ny mombanay rehetra dia ampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay ahavonina anay handre ny feonao ary oka ny anjelinao koa mba ifehy ny toe-javatra rehetra ka ho tsapanay ny fanatrehanao dia fanatrehana mitondra fitahiana ao anay dia mitahenina ray malalo mitenena amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao onjam-peo izao vonina iaino anao izay amen. Anisan'ny fototra iray lehibe iorenan'ny fivavahana kristianina ny fahafantarana fa misy Andriamanitra fitiavana namorona izao rehetra izao amin'ny maha fitiavana azy ary tiany olombelona rehetra amin'ny fitiavana tsy miangatra na iza ary na manao ahoana toerana misy azy na manao ahoana mba tsy ahara-potokevitra fotsiny ihany no aza hotsika sy ahatsapatsika olombelona izany fitiavany izany dia nalefa n'Andriamanitra mihitsy ho tonga olombelona tahaka antsika Jesosy izay Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo arak'izay ilazan'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Timoty 1:7 Jesosy izany dia Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo niaran'olona tamin'ny olombelona tahaka asianao io Andriamanitra naseho tamin'ny nofo io dia Jesosy izany nandritra ny 30 taona mahery nataon'Andriamanitra izany mba hanehoana sy hampahafantarina antsika olombelona ny toetoetra izany Andriamanitra fitiavana izany. Ny zanaka lahatokana no nanambara n'Andriamanitra ray hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily nosoratany Jaona 1:9. Ny zanaka no manambara n'Andriamanitra ray. Ary Jesosy mihitsy no nilaza mivantana ao amin'ny firazantsara ny Jaona ihany 2:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy etrany fa izay nahitahy dia nahita ny ray. Noho izany dia fanasitranana ireo izay nijaly noho ny aretina maro samihafa nanafaka ireo izay nampahoriany ny fanahy ratsy niaro sy nanome fiadanam-po ireo mahantra indrindra sy nanetry tena tonga nitady famonjena taminy fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra ray ho an'ny olona jamba ny fankahalana azy
ka niantsoantsony mba haminona azy. Ary farany de fanolorana ny ainy mihitsy, na de tsy nisy ratsy na de kely akory aza azo ny ampangana azy, mba azahoany mamerina indray ho tonga zanak'Andriamanitra ny olombelona lasa babony Satana. Izany raha fitinina miteny fohy ny fiainan Jesosy, mba halalan'ny olona rehetra ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ny apôstôly Jaona, izay niara ny aina tambily akaiky raha nahita ho fiaina mpitiavana nasehon Jesosy io, dia tsy nahita teny entina milaza ny ahalehibe n'izany fitiavana izany, fa de nitolagaga sy talanjona fotsiny no azony natao, ary de niantso antsika koa izy mba hibanjina izany fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manao hoe, endre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika, na koa nomeny ny ray ho antsika. Jaona 1:1. Ny apôstôly Jaona ihany, ao amin'ny filazantsara no soratany 9:90, ny 17 ny tapany voalohany ihany no milaza amintsika manao hoe, fa ny ray dia tia anareo. Ka na ny fitiavan'Andriamanitra ray an Jesosy zanany aza, dia ny tombo no ony nanekeny Jesosy hanolotra ny ainy ho antsika, arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10:17, manao hoe, ary izany no hitiavan'ny raiko aho, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako izany indray. Izany hoe, tia anareo zanak'olombelona tokoa Andriamanitra, ka ny tombo ny fitiavany ahy satria nanome ny aiko hanavitra anareo aho. Tonga ny malala ny kokoa aho noho ny soloko sy ny antoako anareo tamin'ny nanolorako ny aiko sy tamin'ny nitondrako ny loza tokony nanjoa anareo noho ny elokareo. Koa izay rehetra nanaiky sy nino io fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy io, dia noraisiny sy nantsoiny hoe zanany indray. Ony apôstôly Paoly ao Galatiana 3:7, Galatiana 3:7 manao hoe, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Noho ny nanekeny an Jesosy haneo tao amin'ny nofony sy ny fiainany ny fitiavan'Andriamanitra atsika, dia nanaiky antso atsika mpanota sy mpanao ratsy ho zanany indray Andriamanitra. No fafany ny ota natao rehetra, satria ny fitiavana manarona ny ota rehetra, arak'izay voalaza ao amin'ny Obolana 10:12. Koa na de mpanota ivery ny fiarahamonina ho ratsy indrindra aza, raha manaiky sy mandray io fanehom-pitiavana tao am Jesosy io, dia eken'Andriamanitra ho zanany indray. Izany no ampiaiky volana ny Jaona raha nlaza izy manao hoe, endre manahoana ny fitiavan'ny ray ho antsika, diny ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ny fitiavany asianao tao am Jesosy no namafany ny ota rehetra, ka nahatavaverina asianao indray ho zanak'Andriamanitra. Ary toy izao no ilazan'ny apôstôly Jaona izany ao am Jaona 7:17, ianao efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Jesosy eto no miteny. Ko raha niteny tamin'ny Jesosy Andriamanitra ray rehefa avy natao batisa izy ao amin'ny Lioka 7:12 manao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, de raiso fa natao ho anao koa izany teny izany, satria tahaky ny itiavan'Andriamanitra ray an Jesosy no itiavany anao koa, ka de miteny aminao koa izy hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ho fanamariana fa tena zanany tokoa ianao, de omeny anao koa ny fanahy izay tao am Jesosy, ka nahazony ny antso an'Andriamanitra ray fonizy tao Getsemane, ka naniry ny fanatrehany tamin'ny fomba manokana manao hoe, dado raiko, Marka 2:20. Toy izao no ilazan'ny apôstôly Paoly izany ao am Galatiana 2:1,
satria zanaka ianareo dia nirain'Andriamanitra ho ato ampotsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe aba raio na dada raio. Dia ho ihany ny apôstôly Paoly manohy eo amin'ny 7 manao hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka noho izay nataon'Andriamanitra. Mario tsara, tsy noho izay nataonao fa noho izay nataon'Andriamanitra dia tafaverina ho zanany indray ianao. Aoka ho raisinao amin'ny fomba manokana ilay teny voalaza teo manao hoe tsy mpanompo intsony fa zanaka noho ny ataon'Andriamanitra. Ny fanehoam-pitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no hany manafaka anao amin'ny fanadevozana ny ratsy ka mamerina indray ny sata mahazanak'Andriamanitra anao. Izay angatan'Andriamanitra aminao dia ny anaiky sy andray ny fitiavany, fa iza rehetra nandray izany fitiavana tsy manam-paharoa sy tsy manam-petra nasehony tao amin'i Jesosy izany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay naterak'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 1:12-13. Tsy izay ataonao fa izay nataon'Andriamanitra, tsy ny herinao fa ny hery izay omeny ianao raha manaiky ny fitiavany ianao. Ireo no manamboatra olom-baovao indray ao anatinao ka hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra indray. Raha naneho fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy ho anao sy ho ahy Andriamanitra dia zavatra iray monja ihany no nokendreny dia ny ahazony miantso anao indray hoe zanako ianao. Izaho niteraka anao androany. Androany no mandresy lahatra anao amin'ny fitiavana izy, satria androany no tia niantsoana anao hoe zanako ianao. Androany ihany koa no andro nomeny ho anao fa tsy ny raha ampitso. Raha mety ianao dia ho mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy satria zanaka ianao. Romanina 5:17. Ka izay rehetra ananany dia omeny ho anao avokoa arak'izay voalazany amin'ny Lioka 5:17 manao hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Zanaka ianao no itenenan'Andriamanitra toy izany hoe anao avokoa izay rehetra ananako. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny niantsony antsika hoe zanany. Avy amin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika mba tsy hijanona ho fahagagana fotsiny izany fa hivadika ho fanandramam-piainana ho ahy sy ho anao koa. Dia aza mety adalainy Satana intsony fa zanak'Andriamanitra ianao raha manaiky an Jesosy mpisolo anao, manaiky ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ray tao amin'i Jesosy Kristy ho anao. Miarabanao ary tafavero ho zanak'Andriamanitra indray ary ianao ny fankasitrahany rehetra satria ho izy hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Mandra-piaona indray ary. J'étais là le jour où tu es né. Tes tout premiers pleurs, oui, je les entendais. Alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir et j'ai maintenant quelque chose à te dire. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même en grandissant,
bras ouverts pour voir. Et même quand tu seras grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. manolotra arabantsika manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ireo fepetra-mbola tsara arahana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ihany no resadresantsika eto anio: ny sakafony sy ny fotoana fiakaran'ny vokatra, koa dia manasanao aharitra ianao hatramin'ny farany. Franja no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Samma sy Naritiana isahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Ndremitansoa. Ndao ary. Anisan'ny fidiram-bola tsara sady sakafo mahasalama ny trondro. Manentana antsika rehetra mba hanao fampiarana tamin'ireo fepetra rehetra izay efa nentina tamintsika teto. Ny fahaizana mifidy ny karazana trondro ompiana, ny fifidianana ny tanimbary, ny fanajariana ny tanimbary, ny fanamasahana ny rano, ny fampidirana zana-trondro eny an-tanimbary, ny fikolokoloana ny tanimbary sy ny fiompiana trondro. Fa amin'ity anio ity kosa ho isika ahoana indray ary ny amin'ny sakafo na ny provandy ho an'ny trondro. Mora dia mora ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha, raha ohatra ka manao fanampin-tsakafo ho an'ny trondro isika, dia tokony fahanana amin'ny toerana tsy miovaova amin'ny misandratrandro sy amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny zana-trondro izay hompitsika. Averina indray fa tokony fahanana amin'ny toerana tsy miovaova. Omena sakafo indroa isan'andro ny trondro amin'ny fotoana misandratrandro sy amin'ny fiafaran'ny tolakandro. Ireo izany ny fotoana tsara nomezana sakafo ho an'ny trondro, toerana tsy miovaova. Ohatra izany hoe amin'ny 7 maraina sy amin'ny 4 hariva, eo izany manodidina an'ireo ny fotoana tokony hanomezantsika fanampin-tsakafo ho an'ny trondro. Misy fatrany ihany koa ny sakafo izay omena. Ka ho an'ny zana-trondro zato izany, izay no amarantsika azy. Ny fatrany ho an'ny zana-trondro zato dia volana voalohany izay nampidirantsika ny zana-trondro tao an-tanimbary dia tokony omena sakafo 500 grama ny trondro na 2 kilao eo. Azontsika fatra amin'ny kapoaka izany, any amin'ray kapoaka no any. Dia ny volana faharoa dia miakatra 500 grama na atsasa-kilao ny fatran'ny sakafo omena ny trondro. Volana fahatelo dia 1 kilao latsaka fefany ny fatra-tsakafo omena ny trondro. Ary amin'ny volana fahaefatra kosa dia efa mahatratra 1 kilao isak'ilay zana-trondro zato izany no anaovantsika an'izay fatrana sakafo izay. Averina indray indroa isan'andro amin'ny toerana tsy miovaova no hanomezana sakafo ny zana-trondro. Averina indray izany fa azo ovana tsara araka ny filan'ny trondro ny fatran'ny sakafo. Dia azo atao koa ny manome sakafo hafa ho an'ny trondro. Toy ny provandy izany araka ny voalaza teo, misy ihany koa manome apombo ho an'ny trondro, fa anjarantsika kosa
no manontany izany any amin'ireo teknisiana sy rehefa manana traikefa mikasika ny fiompiana trondro. Fotoana inona indray ary ny fotoana tokony hiakarany vokatra amin'ny ankapobeny sady mahazatra ireo efa mpiompy dia miaraka ho tazana amin'ny vary ny trondro. Rehefa miakatra izany ny vary dia tokony hiakatra ihany koa ny trondro, izany hoe 4 ka hatramin'ny 5 volana taorian'ny handefasana ny zana-trondro tao an-tanimbary izany. Tsara ho marihana fa rehefa tonga izany ny fotoana izay hiakarany vokatra dia tsy maintsy ahena miadana ny rano. Ahena miadana ny rano ao an-tanimbary herinandro mialohan'ny fijinjana ny vary. Amin'izay mantsy dia mandositra mamonjy ny dobo firen'ny trondro tsikelikely ny trondro. Dia jereo tsara sao dia misy trondro tavela any amin'ny fotobary any mialohan'ny faharitany tanimbary tanteraka. Ny trondro amin'izay fotoana izay tsisy atahorana tsony fefa ao anatin'ny dobo firen'ny trondro. Dia amarino tsara hoy isika teo sao dia misy tavela eny anelanelan'ny fotobary eny. Ary farany ao anatin'ny dobo fireny no fangalana ny trondro rehefa hapakatra ny trondro isika fa tsy eny an-tanimbary akory. Manahoana kosa indray ary ny vokatra azo. Raha ohatra ka tsy nanao fanampin-tsakafo ho an'ny trondro isika fa ny rano no masahana fotsiny ihany, izany hoe sakafo voajanahary fotsiny no an'ny trondro, dia eo amin'ny 3 kilao isaky ny ara eo ny trondro miakatra amin'ny zana-trondro 520. Averina indray amin'ny zana-trondro 520 isaky ny ara izany ho an'ny trondro izay tsy nanaovana fanampin-tsakafo, dia eo amin'ny 3 kilao eo ny vokatra miakatra isaky ny ara, izany hoe eo amin'ny trondro 520 isa amin'ny 200 grama tsirairay eo no azo. Tsy maintsy kôtikôtiana izany ny taham-pahaveloman'ny trondro eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 isan-jato eo satria mety misy trondro very na trondro maty. Dia izay ny fomba hikôtiantsika azy amin'ny ankapobeny. Raha ohatra isika izany manao fanampin-tsakafo dia mihoatra noho izay ny vokatra azo, fa ho an'ireo rano no masahana fotsiny izany nambara teto. Marihana ihany koa fa azo tohizana volana maromaro aorian'ny fiotazana ny vary, aorian'ny fijinjana ny vary, ny fiompiana trondro ao an-tanimbary. Averina izany fa azontsika tohizana volana maromaro aorian'ny fiotazana ny vary na ny fijinjana ny vary, ny fiompiana ny trondro ao an-tanimbary. Ka amin'izay fotoana izay kosa dia tsy maintsy ampiakarina 70 ka hatramin'ny 50 sentimetatra ny ahavon'ny rano ary omena sakafo fanampiny ny trondro. Rehefa manohy volana maromaro izany sika amin'ny fiompiana trondro aorian'ny fijinjana vary dia tsy maintsy mampakatra ny rano 70 ka hatramin'ny 50 sentimetatra, izay ny ahavon'ny rano, ary omena fanampin-tsakafo ny trondro. Ho tahateraka ny nofinofiko. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra sy Nartina. Soavy aza hitako ka adino any an-tanàna indray le famarana sakafo trondro. Tena zay vo iverina. Fa impiry mamatra sakafo ho an'ny trondro moa tsika arybe indroa isan'andro ihany ka. Maraina sy hariva amin'ny fotoana sy ora fanomezana sakafo ho an'ny trondro. Ka inona indray be zany zao tadidinao tsara ka ny famarana ny sakafo ny trondro indray tsy tsaronao efa nafatra antsika tany an-trano ane ro provandy reo finina indray tsy nanao an'izany mihitsy raha matotia mariny enao ihany ange no ny teny tamiko hoe tonga dia afaro amin'izay manome fotsiny tsika rehefa any an-tsaha. Ka zany iziko ay efa nataonao dia eo ianao no manatsafa eto.
aleo aloha averina tsara ty de iverina ny an-tanàna ny ray avy e aka lefa marana enoy aloha fa aza mainky hamaly afotsiny eo e ny tiako lazaina ny herybe de hoe aleo averiko tsara ny fatrana anaovako ny sakafo mena ny trondro e so tsy mety ka hifanometsiny eto ndraika enao ve de anadino e ka ianao mandreraka alefa soary fa miaino ahy e zay de saika niakatrakatra ndray ka noho ianao mihitsy anie ny tiako amerenana azy fa mahatiarikako ite araka ny voalazan'ny teknisianina ny fatra ny fanampy-tsakafo na ny provando mena isaky ny zanatrondro 100 de tsy maintsy mitombo isam-bolana ndrey marina loatra afatra isaky ny zanatrondro 100 ny sakafony ka eno tsara aloha eno a amin'ny volana voalohany nandrotsahana ny zanatrondro de eo amin'ny 500 grama eo zany hoe eo amin'ny 2 kilao eo zany a ny sakafony amin'ny volana voalohany nandrotsahana azy tao amin'ny tanimbary zany de amin'ny volana faharoa miakatra ho 500 grama na atsasakilao indray ny fatran'ny sakafony trondro de amin'ny volana fahatelo 1 kilao latsaka fefany na 570 grama ny sakafony ary amin'ny volana fahaefatra de 1 kilao ny fatran'ny sakafo amin'ny zanatrondro 100 tadidinao tsara kosy de efa nataonao arak'izay zany izy io raha matoa enao mihitsy zao no anontaniana hoe efa nataonao arak'izany ve reny fatra-tsakafony mena ny trondro reny nandritra n'izay ray volana zay fa efa volana fahafiry tokoa motsika zao ry soavy a hitanao zany efa miditra ny volana faharoany atsika zao ry be ay raha atao zany mikajikajy de kotokotony provandy atsasakilao isaky ny trondro 100 io nentinao io a so diso ka ajeto tsika roko zay mihitsy reny namarako azy raha be a eno a e andao am'izay raha matoa arotsaky reto sakafo reto fefanona zay ry zalahy ry be a fa ngazy tianao atao no atao e fa ahoanandray e amin'ny ora mitovy enge ny fanomezana sakafo ny trondro fa tsy azo ovaovaina oatra zany e kiny ny tia ataonao fa mifiry zao enao koa mba fitsapananao fotsiny iny tsy fa ny lera ihany ny lera mifiry tokoa moa zao e ory lehibe a ny ala lobe tany an-trano any atsika e mbola hitango any retsy tsaramaso retsy so ary ty be ty nanaonao foana mihitsy ka ho faty daholo reo trondro reo a tsisy an'izany re eo soavy a jereo tsara reny trondro reny eno io tsara ninona amin'ny 7 sasany maraina sy amin'ny 4 sasany ariva no ny fanarahantsika nomezana sakafo ho an'ny trondro aleo ampatsahivoka anao tsara de atao amin'ny toerana tsy miovaova hay tadidy ihany fizah ihany ny oatra ny ilanao vanina eto de ao amin'ny dobo feren'ny trondro no hanomezana sakafo a so de nataonao teny an-tanimbary teny ndray atrzay soavy a eno a tadidiko zany e aiza mo e inona e avy enao eto inona e itsy efa nasiko tsatokazo kely itsy ninona eo ny toerana fanomezan-tsakafo andro trondro menakafy marina sa tsy marina re fa ianao ange indraindray ny mano nofy atoandro e mitady anaonao foana lazaina fa hoe soavy a tsy manofy atoandro zany a fa manofy sady ny vokatra iakatra ataonao fa tsy mainka ny amin'izany aty iakatra ny vokatra 4 na 5 volana tao aoriana nandefasana an'ireo zanatrondro reo tao an-tanimbary e 4 volana moa sisa ieno a e fa zao tokory be a araka ny mahazatra de miaraka miakatra mivary ny trondro le manana hitanao amin'izany ny vary miakatra
ny trondro ilofanazy vonina. Tena ho tsara izy tika. Fangatsy amidindray e. Enao koa sady amidy ny atao sakafo e. Aleo akako toerana kely eto aloha raha matoa. Adraidraidraidraidray, andao hitango tsara masoko aka toerana hoana rabe a. Maika anome sakafo ny trondro avy eo. Le raha matoty koa le retsy a. Tsisy akana fafina retana mihitsy. Ho avy ahy e. Andaoko. Soavy a. Soavy o. Aizy enao e. Mijery atody atao pisoko ahy e. Aty e. Aizo. Zay efa tany an-trano mitady anao. Ohatray, taona azo atody be dia be tianao. Ie, soa aza fa tsy nivakindrika alamara sy rimavolo tato ny atodiko no. Ao apiko enao e. Aleo zano hanome sakafo anreto fa taletako zany. Sakafona koa, sakafo trondro. Aiza ny provandy? Aiza ny katsaka? Io anaty arin'io rery be fa ilozanao miodikodina miaraka amin'ny akoho eo fotsiny a. Ary inona indray loto mahavelotsika be ty. Mahavelom-bolo raha matombo fiainana. Tafaresaka tamanana teo de na dia diako tsara izy ny amin'ny vokatra iakatra. Vokatra inona loto lazainao e? Vokatrondro fa inona indray ry Soavy a? Ay ve. De ahoana ho izy? Raha ohatra ho izy ka tsisy fanampin-tsakafo ny trondro, fa rano amasahana fotsiny de zao ny vokatra azo. Raha nandrotraka zana trondro 520 isaky ny ary tsika de mahazo trondro 3 kilao isaky ny ary. Zany hoe trondro 520 isa am'le 200 grama tsirairay riny. Zany hoe mety misy maty ihany zany na very le zana trondro sasany. Ie, kotiny eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 100 eo zany ny salam-pahavelomany. De ataovy kajikajy e. Raha zany ny izy, raha trondro tsy nisy fanampin-tsakafo, ny antsika nie nasiana fanampin-tsakafo robe e. Ka zay indrindra. Efa nieritreretiko mihitsy reny fiakaran'ny trondron-dromana reny fa tsara e. Ny vary vokatra, ny trondro miakatra. Tahak'izay raha matoty zana trondro 2 isa mihitsy no narotsaka tao an-tanimbaly a. De ho araka raha be ve zany e. Firy zany tanimbary zany? Tsika koa ane vao nanomboka niompo tam'ty. Efa mahazo traika efa tsara tsika zao de ahatsaraina trano ny fiompiana de ampitomboana. De zao koa ny nafarany. Ahena tsy kelikely ny rano ao an-tanimbary a, herinandro melohan'ny fijinjam-bary mba hahafahana maka ny trondro avy eo. Tadidiko mihitsy zay rangaty a. Satria am'izay ho zareo de efa mamonjy mandositra ao amin'le dobo ferena tsy kelikely daholo ny trondro. Satria ao amin'ny dobo feren'ny trondro no angalana ny vokatra. De jerena tsara kosa mbola misy trondro tavelany amin'ny fotobary rehetrany melohan'ny faharitan'ny rano ao an-tanimbary. Ai. Maty atrondro be ako. Enao tiry be de efa mahampime mihitsy ka. De mazava mihitsy ane zany ny fepetra rehetra fa anjarantsika ny manatanteraka e. Fa mbola azo atao tsara hono ny manohy amin'ny fiompiana trondro aorian'ny fiakaran'ny vary e. Fa akarina ho 40 ka hatramin'ny 50 centimetatra fotsiny avin-drano ao an-tanimbary amin'izay fotoana izay. De omena sakafo fanampy ny trondro. De ny ainany mahadeza samota in'Andriamanitra robe a.
tsara mihitsy ty fiompiana trondro an-tanimbary ty a. Zay mihitsy raha matoa. Ary ompiako trondro daholo reto tanimbary-tsika reto raha izany ka. Sa ahoana? Kinona moa ny olana fa arao tsara daholo fotsiny ny fepetra rehetra mba ahatsara ny vokatra. So de faty antoka ny hita ka angainy eto fotsiny. Mino aho fa ho lasa piopitrondro maty ihany ny rabe manatsaina e. Ietrey, aza matahotra ianao fa ary be zafy sy ry fidimanana aza efa nahavita namandrika an'ireo trondro ireo meloa e. Azoko no fety sahady zany vola mikasotsoka ety an-tanako. Mampifidy anareo mianaka zay zavatra mba tianareo hovidiana eny an-tsena. Fa tsy mahazo mirobaroba loatra raha soavy a. Za mbola hividy raha soavy koa manaitra. Edy ka tadiavinao arotsaka ao anaty tavy fisotron-dranon'akondray eny reto Provence katsaka e. Raha matody tena manaitra mihitsy. Vinona ndray e. Aizandray zany e. Tsy hitanao ve ireo akoho efa mikesokesoka ny sakafondreo e. Kotavin-drano ahoana? Rikaka amin'reneniko. Rabe a. Tao anatin'le satroka vao nividiana tamin'ny herinandro indray tsy nataonao tavinanan'ny akoho Provence katsaka e. Aiza? Fa angatsy tavy io raha matoa. Maty asatoko raha soavy a. Io raha so esora vetrany fa maty asina le satroko a. Ohatra zao rehefa maninofy atandroko. Ataoko ahoana koa ny fakan'io rabe a. Jerefa efa madity ny Provence ty izy. Marina tsy efa misy taina koa ve sanatry. Reto tena koa adala mihitsy. Soavy a. Ahoana ty? Sasana ve sa? Atsika raiky ny satroka bonety io. Asako. Ianao isatroka aziany. Atsaharo aloha ty fiomezanao ty raha soavy a. Hividiano vaovao a. Osy. Misakisary eto akoho tsy sainy reto fa osy. Izariny tena. Kose, omeo sakafo ny akoho rabe fa azo ilozanao miady amin'ny akoho tsy manatsiny eo a. Tsara miompy trondro e. Ny vary vokatra, ny trondro vanina. Ety ampamaraparanana ny fandaharantsika dia tsara ny manamarika rehefa miompy trondro sika dia azo atao tsara zany mampiaraka ny karpa sy ny tilapia. Kanefa kosa atao manatombo avoroeny isan'ny tilapia amin'ny karpa. Ataovindray ary ny fampiarana fa afaka efatra zany ka hatramin'ny 5 volana ao arian'ny nandrotsahana ny trondro ny zana-trondro tao an-tanimbary dia hiakatra ny vokatra trondro tonga ny fotoam-pidinjam-bary. Dia ho tahian'Andriamanitra amin'ny asantsika tsirairay avy anie isika. Amin'ny manaraka indray ary eo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana. Manantena sy mirarana ho finaritra tompoko. Ingane izao fotoana foy izao hanavoan'ny fihavananao amin'ny mpamonjy. Ilay ampakarina tsara tarehy. Inona no lesona ara-paminaniana tiany Jehova ampitaina amintsika avy amin'izany lohateny izany.
iara ivavaka isika. Rainay any an-danitra misaotra no zao famindram-po mbola ahafahanay mivelona, mbola ahafahanay mandreny teninao zao. Mankataka aminao mba hamela iloko anay satria mpanota izahay. Areo ka ho diovinao ny fonay. Mankataka izay mba hosokafanao ny fonay mba izanay mandray tsara ny teny androany. Ary hitondra fiainana ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ilay ampakarina tsara tarehy. Maneho amintsika sary mahatalanjona momba ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany ny Ezekiela 4:20. Ao dia ampitain'Andriamanitra amin'ny zaza narina sy navelandreniny ho faty tany an-tsano vahoaka Israely. Izy no nitondro zazy nody sy nanadio azy, ary rehefa lehibe ilay zazavavy dia nalainy ho vady. Sary iray lehibe maneho ny fanambadiana tsy dia fahita izany. Andeo vakitsika ny tantara. Ezekiela 4:20 andiny 4:4-4:4. Ezekiela 4:4 andiny 4:4-4:4. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoitrao tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao, na voaositra sira, na voadidina laman-jaza akory. Tsy nisy maso niantranao hanao izany aminao, na dia iray akory amin'ireo zavatra ireo aza, mba hamindra fo aminao, fa nariana tany an-tsay ianao, satria natao ho zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho ka nahitanao nisikosina teo amin'ny ranao, dia hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ane ianao. Eny hoy izao taminao: raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ane ianao. Efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka nitombo sy ny alehibe ary tonga tsara tarehy tokoa ianao. Naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjaanja ihany. Ary raha nandalo aho ka nijery ianao, dia hitako fa izay ny fotoanao, dia ny fotoam-pitiavana. Ary narakotra anao ny lambako, ka nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao, hoy Jehovah Tompo. Ka dia efa ay ianao, dia nampandroko rano ianao. Eny, nosasako tsara ho afaka tamin'ny ranao, dia nosorako tiloilo. Notafiako lamba misoratsoratra koa ianao, sy nokiraroko ody takasy, ary nampisikeny korongony fotsy madinika sy notafiako amparasily. Noravahako firavaka koa ianao, ka nasiako aba ny tananao ary rojo ny vozonao, ary nasiako kavina ny oronao sy ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao. Ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary ongony fotsy madinika sy amparasily, ary lamba misoratsoratra ny fitafianao. Koba tsara todo sy tantely ary diloilo no fihinanao, ary efa niatsara tarehy dia niatsara tarehy ianao, sady nambinina ho mendrika andrina, ary dia niely tany amin'ny jentilisa aza ny lazanao no niatsara tarehinao. Fa tanteraka izany no ny voninahitro izay nataoko taminao, hoy Jehovah Tompo. Inona ny lesona momba ny fikasan'Andriamanitra ho antsika voalaza eto? Voalohany, nambaran'Andriamanitra tamin'ny Israely fa teo ambany fikarakarany no nahatonga azy niatsara tarehy. Tsy nisy nahita tsaran-tarehy teo amin'ny rahavehivavy tamin'ny fotoana voalohany nahitan'Andriamanitra azy. Tsy tahaka ny zaza hafa rehetra izy, fa nariana ary natenaina ho vady. Faharoa, ny antombo anefa ny atsaran-tarehiny rehefa nikarakara sy fatran'Andriamanitra. Nanjary antondresaka izao tontolo izao mihitsy azy izy. Nandritra ireo fotoana voalohany nanjakan'ireo mpanjaka Hebreo teo amin'ny fanapahan Davida sy Solomona no nahitana indrindra ny fahamarinana izany sarenohatra izany. Nanao dia lavitra manokana mihitsy aza amin'ny mpanjaka vaviny Etiopia mba ahita ny famirapiratany Israely. Fanomezana avy amin'Andriamanitra nefa
ny atsaran-tarehin'ny israely. Nambaran'andriamanitra fa ny atsaran-tarehiny de tanteraka noho ny voninahitra izay nataoko taminao. Ezekiela 4:20. Lohahevitra miverimberina amin'ny baiboly ny hoe tsara tarehy ilay ampiakarin'andriamanitra ho vady. Tsy noho izay nataon'ra vehivavy zany, fa noho ny zava-tsoa natobak'andriamanitra taminy sy nanovany azy ho toy izany. De tahaka izany ihany koa, tsara tarehy eo mason'ny lanitra ny mpino. Tsy noho ny zavatra nataony mba hamendrika azy, fa noho ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famonjena natolony atsika. Tsara tarehy isika satria manarona antsika ny fahamarinan'andriamanitra. Azonao vakiana izay voalazan'ny Korintianina 2:5-20. Korintianina 2:5-20. Lesona fahatelo, nizotra tsara ny zavatra rehetra mandra-pahatonga eo amin'ny andalateny manaraka ao amin'ny bokin'i Ezekiela. Hoy izy hoe, kanjo na tokony hatsaran-tarehinao ianao ka nijangajanga no nilazanao sady nanara-po ny jangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy ho azy izany. Ezekiela 4:20. Noharina mba aneo taratra ny fahatsaran'andriamanitra sy ny voninahiny isika. Rehefa iverintsika zavaboarin'andriamanitra fa ny tenantsika ihany ny tompony hatsaran-tarehintsika, de mihena ny fanombanana io hatsaran-tarehy io. Vokany miandry antsika ny olana samihafa. Inona avy ireo loza teraky ny fitokoitsika amin'ny tenantsika, ny hatsarantsika? Mora mirona isika hevitra fa misy zavatra momba atsika na ananantsika izay mahatonga atsika sitraka eo anatren'andriamanitra sy homendrika ny fitiavany. Mety ho talenta izany, mety ho fahaizana mampahalalana izany, mety ho fankasitrahan'ny hafa noho ny zava-bita atsika izany, na fahombiazana eo amin'ny asantsika. Andao isika hiambina mandrakariva tsy ho tratry ny avinavina ara-panahy toy izany. Aoka atsiaro fa fitaovana ampiasan'ny tanan'i Jehova isika ho fanehoana ny voninahiny. Hoy izy, izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Hivavaka isika. Rainezany an-danitro, misotra noho izany teninao izany, misotra noho izany fampitandremana izany, misotra noho ny fahatsapanay fa ambony lanja eo masonao izay. Tsara tarehy, mendrika no nanaovanao anay. Ampio izay anetry tena ka anolotra ho anao mandrakariva amin'ny voninahitra na inona fahombiazanay, fa toy ny tany manga ihany izay, fa ianao no mpanefy mendrika ny teva sy ny laza. De misotra anao mamaly izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR